Eo amin'ny tontolon'ny fifandraisan-davitra sy fifanakalozana indray kosa ary misy indray ny tolotra vaovao moa anatin'ny tolotra Airtel Money izay omeny Airtel ho an'ireo mpanjifa ao aminy. Manomboka izao ary dia azon'ireo mpanjifa Airtel ny mifanakalo ara-bola amin'ny alalan'ny tolotra Airtel Money izay eny amin'ireo masivoan'ny microcred eto an-drenivohitra sy any amin'ireo renivohitra paritany ihany koa notanterahana tamin'ity androany ity moa ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Rotota. Manomboka androany dia afaka nanaovana ireo fanakalozana ara-bola rehetra amin'ny alalan'ny tolotra Airtel Money eny amin'ireo masivoan'ny microcred eto an-drenivohitra sy any amin'ireo renivohitra paritany. Nisy tokoa mantsy ny fanaovana sy ny fanarahana eo amin'ny Rotota ka nahafahana manoatra izao tolotra izao ho an'ny mpanjifa ny andany sy ny ankilany. Afaka sy fametrahana vola ao anatin'ny fitoniana tanteraka sy ao anatin'ny fotoana fohy ireo no anisan'ny tombontsoa amin'ity fiara-miasa ity. Ny tompony aloha zany dia fiovana goavana eo amin'ny fandinjara ny Airtel Money satria rehefa hitanareo afaka maka sy mametraka vola manerana ny agence microcred manerana amin'ny Madagasikara ny mpandinjara Airtel izay manana compte Airtel Money rehetra satria matetika ny olana eny amin'ny mpandinjara isatsokajiny na eo aminay zany na eo amin'ny mpifaninana aminay dia le fisian'le vola liquidité zany le disponibilité an'le liquidité no matetika olana miaraka amin'ny banque microcred nefa dia ho foana tanteraka izay olana hoe haka vola andefasan'ny fianakaviana vola nefa avy eo tonga eo amin'le angalana azy dia tsisy vola akory eo amin'le toerana. Goavana be zay ary tombony goavana ho an'ny mpanjinjara Airtel Money izay miara-miasa aminay ary isaorana be dia be microcred amin'izany fiara-miasa izany. Satria ireo masivoan'ny microcred Madagasikara dia anisan'ny akaikin'ny mpanjifa, ity tolotra ity zany dia anjara biriky ny orinasa roa amin'ny fanapaharihana ny fahafahana manao compte any amin'ireny banky sy mampiasa izany amin'ny fomba tsotra. Raha ho an'ny Airtel Money manokana dia fantatra fa tsy mitsahatra mitombo ireo mpampiasa sy mpanjifa azy ity hatramin'ny nametrahana tolotra ny taona 8 sy 2 arivo.